Miarabantsika rehetra indray ny fandarana tontolo nomerika eto amin'ny televiziona malagasy. Lohahevitra goavana indray no resana amintsika androany dia ny famtirana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana be iraisam-pirenena, ny fanakalozana ny tontolo ny fanazana ara-kasiindrindra sy ny fahaiza-manao ara-nomerika ny ATDA, Assise de la transformation digitale en Afrique, andiany faharoa folo. Firenena maro no nandray anjara sy tato amin'ny kontinanta afrikana sy hetsika sy ladinika maro ihany koa no hita nandritra izany. Arahantsika avy hatrany avy ny antsika izay. Tontosany 7 Mey 2024 lasa teo tao amin'ny Novotel Convention Center Antananarivo ny Assise de la transformation digitale en Afrique et village numérique andiany faharoa. Taoriny Maroc zany dia i Madagasikara ny firenena voalohany eto Afrika atsimony tsara nampiatrany ny ATDA. Voalohany ho an'ny Madagasikara araka izany ny fandraisan'ity fihaonam-ben'ny Afrika momba ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra na ny ATDA andiany faharoa ity. Fampandrosoana ny mahaolona amin'ny fametrahana drafitra mahomby ny tontolo iainana numerika eto Afrika. Io no lohahevitra lehibe nandrakotra ity fihaonam-ben'ny Afrikanina. Nisafidiana manokana tokoa i Madagasikara tamin'ny fampiantranoan'izao fihaonam-be izao no niezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana politika fampandrosoana hiankina ny toe-karena amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao, indrindra ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Eo ihany koa ny mahatoerana ara-stratéjika misy an'i Madagasikara izay manelanelana ny Afrika sy ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe indiana araka ny lahatenin'Andriamatoa Mohamedou Diallo izay filoha mpanorona ny ATDA na ny Assise de la transformation digitale en Afrique. Tsy azo hitovirana ankehitriny ny fampiasana ny atao arakajy mirindra satria dia sehatra ahafahana mampandroso ny firenena toa Madagasikara sy ireo firenena maro avy ety Afrika. Ilaina ny fiara-miasa sy ny fifanakalozana ahafahan'ny kontinanta Afrika mandroso. Hoy Andriamatoa Minisitry ny fampiroboroboana sy fanovanany atao arakajy mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra no sady président du comité scientifique des ATDA 2023 Tahina Razafindramalo nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Nanamarika lehibe ity fihaonam-be ity nandritra ny fanokafany'ity ATDA ity ny fahatongavan'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony no nanamafisany fa zava-dehibe ao ny Madagasikara sy Afrika izao fihaonana izao ary ny fifandraisana sy fiara-miasa toy izao no mampandroso haingana ny firenena. Ny numerika dia isan'ny fanohitra entina hampandrosoana ny firenena araka ny Et j'ai tenu personnellement à être ici aujourd'hui car il s'agit d'un sujet d'une importance majeure pour Madagascar et le continent africain. Car comme vous le savez, la connectivité numérique améliore la communication et élargit la base d'information. Elle présente une grande potentiel de création d'emplois, surtout et notamment pour les jeunes, la jeunesse. Elle favorise l'innovation et l'entrepreneuriat dans le commerce électronique et les services financiers. Elle permet également au secteur public de fournir des services de manière plus efficace, mais surtout, elle permet de moderniser la prestation des services dans les secteurs essentiels à la croissance inclusive. La transformation digitale ouvre donc nos frontières, la connectivité et surtout à travers l'Internet. Mesdames et messieurs, honorables assistances, depuis le début de mon mandat, nous mettons tout en œuvre pour mener Madagascar vers son émergence. Et l'histoire a démontré que le numérique est l'un des secteurs sur lesquels de nombreux pays se sont appuyés pour atteindre leurs objectifs de développement. La modernisation de Madagascar et le développement de l'économie numérique figurent d'ailleurs parmi les 13 vélirames ou engagements dont je me suis engagé personnellement à la population malgache.
nandritra ny fanokafana ihany koa dia nisy ny fitsidihana ny trano eva nampiseho ny firoborobony nomerika sy ny fampiasany izany ho tombontsoa ny daholobe izay misehatra eto Madagasikara. Raha ireo atrikasa sy hidinika fifanakalozana dia mahery ny 900 ny mpandray anjara ka manodidina ny 200 mahery no avy any ivelany. Minisitra ambony sy lehibe ny delegasionna maro toy ny avy any Maurice, Burundi, Ghana, Zambie, Comores, Mauritanie, RDC Congo, Côte d'Ivoire sy ny sisa sy ny sisa. Ny Africa Digital Transformation Forum dia fihaonam-be isa-taona karakarain'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana mba hiresahana momba ny fahafahana sy ny fanamby amin'ny fanovana nomerika any Afrika mba hifanakalo-hevitra momba ny fomba ampitomboana ny toe-karena nomerika aty Afrika ary hitondra fanavaozana sy ananganana fahaiza-manao eo an-toerana. Tanjona ao anatin'izany ny foto-drafitrasa nomerika, ny fanabeazana sy ny fiofanana, ny tolotra ara-bola nomerika, ny fiarovana ny angon-drakitra ary ny fiarovana an-tserasera. Ny fihaonam-be momba ny fanovana nomerika toy izao raha ny aty Afrika manokana ny jerena dia heverina ho sehatra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena nomerika ampivoarana ny kontinanta afrikana. Ity hetsika ity dia mikendry ny ampifondronana ireo mpanao politika, mpandraharaha, mpampiasa vola ary mpanavao. Isan'ny lohahevitra sy olana nodiniana tamin'izany ny fampiroboroboana ny fanovana ny nomerika eto Madagasikara, ny paikady sy ny tombotsotra politika, fiofanana, fahaiza-manao, fahatomombanana, ny tanora, ny fahasamihafana ara-demografika. Teo ny fomba fijery momba ny filana sy ny tolotra amin'ny fahaiza-manao nomerika any amin'ny kontinanta afrikana, fa indrindra ny cybersécurité. Tetsy andaniny dia nisy ihany koa ny ATD Hackathon izay niara-niasa tamin'ny Axian Group, Nexta, Incubator. Nomena valisoa ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana. Zava-dehibe ny fisian'ny filan-kevitry ny minisitra amin'sahana nomerika, fivoriana mihidy mikarakarain'ny Smart Africa. Teo koa ny hetsika hybride izay nampifondronan'ireo minisitra sy solitena avy amin'ny firenena mpikambana 400, nahitan'ireo minisitra afrikanina valona natrika. Io torohevitra io no tena nahafahana nanao sonia ny fanambarana Smart Africa Trust Alliance na ny SATA nataon'ny Repoblikan'ny Congo, ny MNDPT, MINAE ary ny fikambanana Agritech ihany koa izay samy nanao sonia fifanarahana fiaramiasa amin'ny teletonta. Axian Telecom, iray amin'ireo mpanome tolotra fifandraisan-davitra pan-Afrika, dia nanatevin-daharana ny Smart Africa Alliance ho mpikambana volafotsy vaovao ihany koa. Tsy adino ny fivoriana fikaroham-bahaolana mahakasika ny olana iraisan'ny Afrika. Inona ny drafitra apetratsika aty Afrika mba hanamafisana ny tontolo iainana nomerika mahomby? Ary farany, ny famaranana tamin'ny alalan'ny lahadinika nataon'Andriamatoa Minisitra Tahina Razafindramalo
sy Imo Amadou Diallo, filohan'ny ATTA. Misy zany ny izay moa ny tena thématique principale antsika eto hoe ny capital humain na ny maha-olona amin'ny fampiasana ny teknôlôjia modely sy ny teknôlôjia vaovao, zany hoe éducation na formation voalohany indrindra. Manaraka zany ao anatin'izany ihany koa ny fampidinana ny vidin'ireny téléphone smartphone ampiasaintsika ireny na ny solosaina ihany koa efa ataontsika zany, ary ny farany dia ny fandovanana ilay toetsaintsika amin'ny fampiasana anazy satria fantatrintsika fa révolution numérique izy io. Ka rehefa mitentsika révolution dia mila se préparer ihany koa zany ny daholo be amin'ny fampiasana an'izany teknôlôjia vaovao zany. Izany moa atao ministera sy ny androm-panjakana rehetra amin'ny fanapariahana na ny vulgarisation na démocratisation eo anivon'ny fanjakana. Misy hotspot, misy smart village, misy ny internet gratuit zany manerana ny osy apetraka ho amin'ny tany civil. Azo lazaina araka izany fa naomby tokoa ny fandraisan'ny Madagasikara ty ATTA andian'ny faharoa folo natao teto Antananarivo ity, satria nampisokatra ny fiaraha-miasa sy ny fametrahana ny toeran'ny tontolon'ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra sy ny numerika eto Madagasikara eo anatrehan'ny kontinanta afrikana. Hita tokoa fa tombony ho an'i Madagasikara ny nandraisana ny fihaonam-be iraisam-pirenena ho an'ny fifanakalozana ara-nomerika iny, miantoka ny firosoana sy fisokafana ho amin'izay tontolo ara-panovana ny haitao arakajy mirindra izay. Mifarana hatreo ary ny fandaharantsika akasitrana ny fanarana ao an'izany hatramin'ny farany. Ny fandaharana tontolo nomerika dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.